Fitantanana ny firenena mila olo-marina sy samby-joro. Orinasa fakaba miapotika noho tsy fahaiza-mitantana. Fetin'ny farantaona samy somebiseby araka izay fahafahany tsirairay. Tompokilasy tompokovavy manoatra ny arahaba mba ampiraritso ho antsika rehetra manaraka ny fetalavitry ny MPS amin'ity arivany sabotsy 3 Desambra 2024 ity sabotsy farany amin'ity taona 2024 ity. Tonga soa ianao atao anatin'ny fotoanany fampalalam-bavao asaiko ampanajana sy ampitiavana ianao anaraka izany hatramin'ny farany. Ny lafim-bavao ny politika avetrany avalina miaraka amin'ity taona 2024 ity ny fanaovana tsinontsinona ny vahoaka malagasy miantso fijoroana sy fahasahiana avy amin'ny teratany malagasy ity tanindrazana noho izany ny antenimera-ny ray aman-dren'ny foko malagasy namafizin'izy ireo nandritra ny fanambarana nataony tamin'ity androany ity ihany koa ny idirana amin'ny fepetra entitra kokoa mikasika ireo fotoana nomena ireo diplomate monina sy miasa eto Madagasikara. Tatapavao avitra Sondrabe sy Mathieu Prince. Fahalovana tanteraka ny ainan'ny malagasy tao anatin'ny 5 taona farany. Lolalovana sy hita nandritra ny fitantanan'izao fitondran'izao ny firenena ireo endrika famoretana sy fanagadrana, fampahantrana, fanararotapahefana, fanondranana antsokosoko ireo harem-pirenena. Tsy lazaina intsony ny skandala samihafa nataon'ny mpitondra. Raha ny taona 2022 ampy izay ny fanaovana tsinontsinona ny malagasy hoy ny avy amin'ny antenimiran'ny ray aman-dren'ny foko malagasy. Avaditsika ny pejy wakatitsika miaraka amin'ity taona 2024 ity ny fampahatrana sy ny fanabadona ary ny fanaovana tsinontsinona antsika, ny fakanakeriny ny tanitsika, ny fanampenam-bava sy ny herim-pamoretana rehetra miaraka amintsika. Aza tonoina fa ny hery tsy mahaleo ny fanahy ary ny fanahy ny fandrena. Hoy ny teny omba labe maso hoe tsy adidiko izao samyrery ny tanindrazana fa adidiko izao sy anao, adiditsika malagasy manerana izao tontolo izao ary dia ho fahazavana izao tontolo izao ny vahoaka malagasy sy ny firenentsika. Koa dia andeha anao fanamby miaraka isika hitaky ny fananganana firenena vaovao sy vanina mametraka n'Andriamanitra andrenana lohany sy hopitarika ny firenena malagasy. 4 taona no nozanan'ny mpanjanaka frantsay Madagasikara ary 4 taona amin'ny taona vaovao 2022 ihany koa ny nanomezana antsika fahaleovan-tena. Ho faranantsika miaraka amin'ny tolom-panafana nataon'ireo razantsika matina moy ny ainy mba hanavotana ny firenentsika teo am-pelantanan'ny mpanjanaka frantsay. Hitondra fahafahana sy fahaleovan-tena tena izy ho antsika vahoaka malagasy rehetra ny taona vaovao 2022. Ka aza matahotra aza kivy aoka hanana fanantenana foana sy atokantrano ilainahary izao tontolo izao sika ho tafaverina malagasy amin'izay Madagasikara. Masina loatra amintsika ny tanindrazantsika ary fonjanaro antsika lova sy nomendrazatsika. Maheza ary vahoaka malagasy maro ny tohanany maro momba antsika sy tiantsika ilay Andriamanitra andriananary. Namafisin'izy ireo ny tokony halan'ireo diplomaty frantsay eto amintsika handaminany samy malagasy ny toedrara. Miantso nisy ny fiarah-miasa amin'ireo teratany frantsay miasa eto amintsika nefa ireto ray aman-dreny ireto ary milaza ny roso amin'ny tolona mafimafy kokoa. Fanapatona ny malagasy hanaovana tsindry ireo mijoro ametrahany ny tany tandalana eto Madagasikara. Ny aranahita ny vokatry ny fitantanana ny volomboasary ny firenena atao anatin'izay 10 taona nitondran'izy ireo izay. Ny fijoroan'ny olo-marina ihany no ahafahana manavitra indray amin'ny Madagasikara araka izao fanadihadiana nataony avitra Sondrabe sy Mathieu Prince izao. Teboka roa ihany no ilain'ny firenena amoahana azy anatin'izao fahantrana sy krizy lalina izao. Ny fijoroan'ny olo-marina sy ny fahendren'ny vahoaka. Ny arahana hita nefa ny fomba fanaon'izao fitondrana mbola tafaverina amin'ny fahefana izao hatramin'ny taona 2024 ny bidon'ny fahefana. Tsy ho tratra ny tanjona raha tsy tafapetraka eto amin'ny firenena ireo teboka ireo. Ny olana nefa hiarany antso izay ireo samyjoro sy manatsikafina ireo tsy mety ataon'ny mpitantana. Na iza hitsangana, iza hipetraka, iza ampiavana na ninona mila olo-marina ny firenena. Ary olo-marina sa manao ny fahamarinana teneniko ilay sa satria izao zany ny manao ny fahamarinana ny tena mila fahasahiana zao fa tsy ny manao ratsy akory. Ka raha misy hitsangana rapitso na iza hitsangana dia tokony olo-marina ireo mitsangana reo fa tsy olona hitady seza tady toerana andeha anakorotana fotsiny firenena izay tsy mahasoa akory. Fa faharoa dia mila vahoaka endriko ny firenena
satria tena aleo adaladala andriamanjaka zay adaladala vahoaka ary tena olana am'izao fotoana zao a de ny fahabadona ara-sosialy sy ara-politika mahazo ny vahoaka tsy hoe bady akory ny vahoaka fa fanabadona moa zany de mebady ny olona tsy mieritreritra ntsony fa tsy ny hoanina androany tsy nahitany anjara masoandrony mihitsy ny malagasy maro anisa tao anatin'izay fitoam-pitondran'ny volomboasary izay manamarina izany ny tondro samy hafa navoakan'ny banky iraisam-pirenena ny rona bebe kokoa tany amin'ny sehoseo andeha mietsaina ny maro no ny lofosan'ity fitondram-panjakana ity mety samy hafa mihitsy ny hoe fanampena maso sy ny fanomezana endrika moderna any firenena ka zay tokoa ve ny mitranga modernisation tokoa ve de hoe ny modernisation zay tokony hoe fanaraka amin'ny de atao hoe développement na fampandrosoana ny firenena ary ny firenena anankiray eto amintsika nge tsika vocation agricole ny firenena tokony hoe fampamokarana ny famokarana zany no tena tokony goavana efa tokony araka ny tenin'ny mpitondra tany aloha tany moa de hoe mavita tena ratsakafo efa manondrana vary tsy fantatro zao moa tsika na manondrana na mividy vary any ivelany mijoro hatrany miandry ny anjara masoandro ny malagasy tsy milavilefina ary vonina navitra indray any Madagasikara toromarika avy amin'ireo mpitarika indrindra ny avy amin'ny vondron'ny kandida no andrandray ny rehetra anohizany indray ny tolona vavaony mety ho toetry ny andro indray anamarika ny toetry ny andro ny fisian'ny orana mety araikotrika ho an'ny faritra maro manerana anosy mandritra ny fetin'ny farantaona sy ny taom-baovao mety ho be fiavy ny rotsakorana indraindray noho ny fisililay faritra andro ratsy ao amin'ny lakandrany Mozambika ahina ny mety ifadian'ilay faritra andro ratsy ao amin'ny lakandrany Mozambika ho rivodoza amin'ny aliny farantaona na ny taona vaovao ho nambarany sampana mpamantatra ny mety ho toetry ny andro atombanana itondra rotsakorana betsaka indraindray any amin'ny ilany afovoany andrefa nosy izany mety atratra empolo hatramin'ny 7 milimetatra isaky ny 420 ora ny apetsany misy ny fampitandremana amin'ny fahabetsahany rotsakorana manomboka androany hatramin'ny 1 janoary 2024 ny faritra Menabe distrika Natsalova ary Morombe entanina ho mailo hatrany ny rehetra malohana izany ary anaraka ny toromarika omen'ny manam-pahefana isa tokony satria de mety hitarika fahasimbana amin'ireo fotodrafitrasa hiteraka fiandronan'ny rano amin'ireo faritra moratondraka ary fiotsahan'ny tany amin'ny lalana izany toetry ny andro izany afafotoana lehibe ho an'ny mpino kristianina eo anivon'ny FJKM ny fiara miombam-bavaka ho fisaorana sy fangatana amin'Andriamanitra rehefa mamarana sy mandray ny taona vaovao tahaka izao manana tombony ireo mifikitra sy manakina ny fiainany amin'Andriamanitra isatra ny fanompoam-pivavahana iarahana amin'ireo mpino rehetra ho an'ny famaranana ny taona 2022 sy ny fandraisana ny taom-baovao 2022 sy 2023 avitra Sondrabe sy Mathieu Prince. Ho an'ny eto amin'ny fitandremana FJKM Masalema vaovao 17 hektara toy ny isa taona dia misy ny fanompoam-pivavahana fisaorana an'Andriamanitra noho ny taona nodiavina. Zava-dehibe loatra ny fanomezan-danja an'Andriamanitra eo amin'ny fiainana na teo aza ny olana samy hafa nolalovan'ny firenena. Tsaroana hoe tsy mandeha irery akorintsika fa manana an'Andriamanitra ary ao izy izay Andriamanitra ny antapony loza izy tsika malagasy fa amin'ny maha kristianina amin'ny maha mpino dia Andriamanitra Rain'i Jesosy Kristy, Andriamanitra velona ny Andriamanitra zay vavahana ary isaorana azy ny fitantanany nandritra zay herin-taona zay natsapana tokoa ny tanan'Andriamanitra ny asa teo anivon'ny fiangonana sarotra ny fiainana ozy ny olona fa maneho koa nefa Andriamanitra hoe fa miaraka aminy dia tsy hoe mora akory fa rehefa miaraka aminy dia misy mitantana ianao fa tsy mandeha irery akory ary marina amintsika ny tenin'ny soratra masina hoe voninahitra ny amin'ny avindrindra ho an'Andriamanitra fiadanana ety ambony tany ho an'ny olona kasitrahany rehefa mafesa-danja ny toeran'Andriamanitra eo amin'ny fiarahamonina ao amin'ny fiainantsika dia miamaivana ny fiainantsika zay le hoe fiadanana. Fepetra noraisina manokana noho ny tsy fandrimpahalemana ny anomboana ny fanompoam-pivavahana amin'ny 900 hatramin'ny 7 sy sasany ny aliny 30 Desambra. Amin'ny 7 maraina kosa ny fidirana ny alatsinainy 1 Janoary ny taona 2022.
Ny liturjia fahatelo no hitondrana ny fanompo-pivavahana ary tsy miala amin'ny perocoupa iraisan'ny FJKM maneran-tany no akana ny afatra izay faranana amin'ny fandraisan'ny fanasan'ny tompo. Zava-dehibe ny fametrahany eo am-pelatanan'Andriamanitra ny taona vaovao diavina ka ny antsony mpitandrina ny malagasy rehetra tsy hanavahana indrindra ireo kristianina tsy hanao ambany zavatra ny fanompo-pivavahana ny faran'ny taona sy ny voalohany taona. Eto amin'ny fiangonana moa zany eto amin'ny anay manokana dia misy ny fampivavahana satria mifanehitra amin'ny alady moa ny fanojo amin'ny alady ny 3 Desambra misy fampivavahana takany efa mahazatra ihany fa misy io fampivavahaka hariva izay sorana an'Andriamanitra noho ny faran'ny taona arahana fandraisana fanasan'ny tompo dia ny taom-baovao moa zany dia misy ny fampivavahana takany alady miditra amin'ny 7 maraina ary dia ny fisaorana manokana an'Andriamanitra ny tena zava-dehibe ao anatin'io ary anentanana ny vahoaka kristianina tsy ny eto aminay ihany fa naiza naiza hahay misaotra an'Andriamanitra, hahay mankalaza an'Andriamanitra, hahay mametraka ny fiainana eo am-pelatanan'Andriamanitra fa tsy mandeha irery tsika amin'ity fiainana ity fa izay mandeha irery dia vomafy fa rehefa miaraka amin'ilay mahery ianao dia tantanany amin'ny tanana ankavanan'ny fahamarinana ary tsaroana foana zany hoe misy tanan'Andriamanitra mitantana ny fiainam-piangonana ny fiainana mino fa tsy mandeha ho azy akory. Tsy ny fitandremana eto amin'ny FJKM Salema vaovao 7 hektara ihany fa ireo fitandremana FJKM manerana nosy dia hanao fotoam-bavaka avokoa ny faran'ny taona sy ny taom-baovao. Ny fandaminana no ahasamy hafa azy satria misy amin'izy ireo manao fotoam-pivavahana mandra-piandry ny taona vaovao. Arak'izany dia amin'izao fanamanana maranana ny taona sy andraisana ny taona vaovao 420 sy 2000 izao dia samy manana ny fandaharam-potoanany tahaka ny rehetra ihany koa ny ao anivon'ny fiangonana rehetra. Misy amin'izy ireo no manomana ny hetsika manokana ny aliny 1 Desambra 2020 sy 2000. Misy ihany kosa nefa ireo ny safidy ny tsy hanao sasakalina amin'ity taona ity noho ny fandaminana manokana. Toy izao ny fanadihadiana natao, ny fampiresahana natao tamin'ireo mpitondra fiangonana sasany teto amintsika nataony Germain Menjanary avitra Sondrabe ary ny Aritanjona. Fanompo-pivavahana no ataony alady maraina manomboka amin'ny 900 kosa ny fotoam-bavaka ho famarana ny taona izay arahana karaoke sy antsapidirana. Io no fandaharam-potoana ho an'ny fiangonana FLM eto Ambavahady tokana ny andro ny 1 Desambra. Izy koa ny fampianarana ten'Andriamanitra manokana mandritra izany raha ny fanazavana. Amin'ny 900 io dia misy ihany koa fanompo-pivavahana io ny tena hoe fanaovam-beloma ny taona. Fotoam-pivavahana fanaovam-beloma ny taona. Rehefa vita izay fanompo-pivavahana izay dia mitohy avy hatrany amin'ny korana mpianakaviana eto amin'ny fiangonana. Ny fianakaviana masina rehetra izay mivavaka eto zany dia misy korana irahan'ny mpianakavy endrasana indray ny taona vaovao. Dia ao anatin'izay moa araky izay fandaminana izay dia samy mitondra ny atao hoe ranom-boankazo, ny tsakitsaky izay mety ilaina miaritory amin'izay fotoana izay. Ny fandaminana amin'izay moa zany dia efa misy ny écran eo anaovana ny tononkira, efa misy ny hira evangelika maro ao anaty playlist moa zany ny filaza azy amin'izay fotoana izay dia afaka mifidy izay tiany eo. Misy koa ny mpitendry azo atao mitendry mivantana hoe tsy ao anaty playlist ny hira dia ny mpitendry no manao an'izay mivantana. Tsy natao ho an'ny mpino kristianina ao amin'ity fiangonana ity ihany ny fiaraha-mivavaka sy mikorana amin'ireo fotoana ireo fa anasan'ny fiangonana ny olona rehetra. Ao dia misy tenin'Andriamanitra hitondra ho amin'ny fandinihan-tena nandritra an'izay taona lasa sy ity taona ity izay dia ho taritin'ny tenin'Andriamanitra eo ampieritrretana ny amin'izay fa aorinan'izay dia misy ny rindrakira samihafa miaraka ary atao amin'ity zany dia isam-pianakaviana no manomana izay isaky ny mpinamana satria atao hoe misy karaoke zany ato amin'io amin'izay hira masina rehetra mety efa mahazatra ny tsirairay ary misy koa ny atoko-piry tatoerana dia andray anjara feno sy ny sampany tatoerana andray anjara feno amin'izany famaranana ny taona izany. Andriamanitra nanao ny zavatra rehetra ka mendrika hodiaraina sy isaorana izy. Zay no zava-dehibe satria raha isika mieritreritra hoe zany na vita azy tamin'ity taona ity na no ny amiko no natonga an'izao na no ny amiko dia diso fiantefy zany. Fa ny fahafantarana fa Andriamanitra ny tompony zavatra rehetra sy mahay zavatra rehetra ka ametrahako ny fiainako dia izay no zava-dehibe ka aborosihana ny tanora sy ny olona rehetra zany afaka manao faran'ny taona ity izay ny hoe ame voninahitra n'Andriamanitra amin'ny fiainany rehetra amin'ny famaranana ny taona sy fitsanana ny taona vaovao 420 sy 2000. Ny safidy ny tsy hanao hetsika kosa ny eto amin'ny FLM 720 hektara
mandritra ny aliny 1 Desambra raha ny fanazavana noho ny fandaminana manokana izay nataon'ny fiangonana raha toka nisy foana izany isan-taona. Fanompom-pivavahana lehibe ho fisaoranan'Andriamanitra sy fitsofandrano ireo mpiandry kosa no natao androany mialohan'ny famaranana ny taona. Isan'ireo nitarika ny fitoam-bavaka ny teo anivo ny Baron Fifoazana na ny Fifil. Vanim-potoana antsoina hoe haute saison ho an'ireo mpikarakara fety aman-danonana ny vanim-potoana tahaka izao. Ny ena nanaraka ny fiakaran'ny vidim-piainana nefa ny fahafahan'ny fianakaviana na orinasa maka ireo mpanafana lanonana tahaka ny orkestra na ihany koa ireny antsoina hoe sono ireny. Betsaka raha teo ny fifananana eo amin'ity sehatra iray ity ka ny amin'ireo manao mora kanefa tsy tena matianina no takatry ny sarababebahoaka amin'izao fotoana izao. Ravorasafy sy mbola avatsara. Saika mampiana antedi-bolany avokoa na orinasa na fianakaviana noho ny fahasahiranana amin'izao. Izay tena ilaina sy tsy azo ialana sisa no andanimbola. Anisan'ireo iaran'izany mpanafana lanonana toreo mpanentana mandritra ny fety ny faran'ny taona toy izao. Ngeza loatra le différence satria ny raha hoanay taloha manana karazana client tena hoe isan'ambaratonga zany sainga manilazana azy isan'ambaratonga ny fahefambidin'ny tsiraray avy tsy manana moyen intsony ireo olona somary sahirana zany na ataontsika hoe antonontonona anjifa hoe aka orchestre aka sonorisation fa de iainany zareo tsotra fotsiny io ataony karaoke de samy vita na société ohatrany hoe client anay matanjaka apakaner no tena tsy nasina animation intsony le famaranana ny taona le société fa de fizarana ohatrany hoe panier garni fotsiny sisa nefa taloha sady mizara panier garni zareo no misy fisakafoanana maka mpanafana lanonana zara raha misy sisany olona tena hoe manana fahafahana anjifan'ny zavatra tokony ho tiany zany. Zary lasa toetsan'ny olona raha ny fanazavana ny mitady zavatra mora vidy ary tsy mijery kalitaon'ny tolotra intsony noho ny fahasahiranana. Ifananana ihany koa ny sehatra iray raha hitan'ny hafa fa mandeha ary tena mahavelona ka mahatonga ireo matianina mampidina ny sara ny fanentanana lanonana isan-karazany ihany koa. Ny fiainana tsisy milanja midina zany fa miakatra foana de ohatran'izay zany de lasa ohatran'io lasa simban'izay lasa voataizan'izay mihitsy ara toetsain'le gasy kely amin'izao hoe zay mora ihany zay tsy manda client zany mihitsy fa rehefa miantso anay ny olona de tanjony eto de matoy izy ny antso anay itiny zany izay mihitsy ny anafana na anao ny fetiny de ataonay izay azo atao rehetrarehetra mihitsy mba araikitra an'le izy zany hoe milatsaka be mihitsy zany zay raha azo atao ary ny milatsaka fa ny mamono tena fotsiny tsy mety de fourchette be totsika hoe solo complet miaraka amin'ny lumière effets spéciaux miaraka amin'ny animation ohatra zany zao eo amin'ny 1 900 000 2 millions ariary eo zany. Sonorisation fotsiny eo amin'ny 600 000 ariary eo zany. Complet zany zay. Maro nefa maminavina sady fa ho sarotra ny ady ary ho mafy ny atrehana ny volana janoary. Manomboka amin'ny febroary ahina hitomby ireo mpangataka sy mpatory an-dalana noho ny fahasahiranana diso mavesatra loatra ho an'ny vahoaka. Fa hoentinay enandravoangeny ianao atao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity mifanaritsaka ireo mpiantsena sy mpivarotra ho an'ny androany nandritra ny fandalovan'ny mpanao gazetinay teny antoerana. Ireo mantany ny vidina koa mamborona no tena betsaka raha ny fanadihadiana mandalo mantany vidinentana fotsiny nefa ny akamarony raha ny fanazavana sy ny fanadihadiana nataon'ny mpanao gazetinay teny antoerana. Tonga hatrany amin'ny antsasabidiny ireo entana ho ireo mpivarotra any ka voatery mijery izay tsy ahafaty antoka ny mpivarotra etsy andaniny ka mandefa ny entana sitrany hay mba ho tombony kely. Ravorasafy sy mbola afatsara. Betsaka ireo fianakaviana no misy safidiny anjifa ny akoho amam-borona rehefa saramanitra toy izao. Efa niomana ny fiakaram-bidiny akamarony saingy miady varotra ambany toy ny mahazatra. Isaka mba fety mba minana akoho na andavanandro mba misimisy hoanina zany. Tsy teti-bola fa homanina foana zany hoe avy mifety mba mividy manangonangana kely eo. Miakatra be ko tamin'izay nakateo amin'io amin'izay zao tamin'ny herintaona mbola nahazo mora be zay zao tsy amemy mihitsy raha tsy efatra arivo sy 10 alina ho. 9 arivo sy 10 alina ho. Ny anankoho miaiky ny mpivarotra akoho amam-borona ety Andravoahangy fa sahirana ny malagasy amin'ny fanjifana akoho amam-borona na fety azany andro. Tsy maintsy jerena ny marimaritra iraitsana ny vidinentana mba samy azo ny sahazazy ny tsiraray. Tena ny olona tsy manam-bola ny olona tena maro. Tsisy vola ny olona dia lasa izy zany tsy mifanomezantsiny aloha.
satria izy te hinana nefa le bidy le vidanany ambany dia ambany ezaka mifandamina amin'ny vidiny hoe aminy zany. Miady varotra aloha somary tena ny ambanimbany tsy napozina mihitsy ka na taloha zany gana 2 alina ngeza zao ny gana nefa tsy azon'izany tsony. Miady varotra raha hoe mifetony zao izy miady varotra 125 farany ihany ely izy zany vao tafiakatra hoe 3 alina raha hoe farany tena mandeha. Anao lafo zay tsy sany olona manao mora zay maty antoka nefany tsy haiko hoe vola ve tsy mivoaka ve vola sa hoe tsy samy vidy sa hoe lolo mihitsy mitandrina fahasalamana am'le hoe hoaviny samy viesiny rehetrarehetra zany. Miantonketana moa ireo mpivarotra nanaovana fanadihadiana niakatra ihany koa ny vidiny akoho amam-borona any Ampotony indrindra amin'izao fety izao. Niakatsakatra mihitsy zao vidina vorona tamin'ity fety ity. Gana zao 5,3 alina zao ny ngeda be dia 125 le kelikely. Dia ny gisa lahabe zao raha hetsy mahery zao. Dia ny akoho zao fa dia 100,000 ny reniny be dia ny lahabe. Tena fa betsaka ny vola ampiasaina. Satria le raha le siahana ny entana be da be raha vao vola kely tsy mampy entana ohatry zao. Ny ahy zao eo amin'ny 20 zao 30 ny gisa, 20 ny gana, ny akoho eo amin'ny 30. Nefa isa-taona mazaka hoe tena manjato amin'ny. Vidina akoho miakatra zany dia le avy amin'le sakafon'le akoho. Satria ny katsaka zao fa 240 ny kilao. Ohatra na zao zao miantoka dia mety hoe eo amin'ny 5,000 parité teo zany ny azoko andavanandro ary zany efa mahazo 7,500 10,000 fa zao nefa ny tena ana le entana koa mitosaka dia tsy hita hoe atao ahoana nefa ny vidiny lafo dia lasa tsy mahazo tombaritra firy zany zay nefa fety mba hoe avantage mpivarotra zany nefa tena tsisy avantage mihitsy raha ohatra n'izao. Izay ny amin'iny falafim-baovao asa fanaovan-gazety indray niakatra fampanaovana ny raharaha mahakasika ny samborana ny mpanao gazety ny radio Zanagasy tao Manakara rehefa avy nandalo fanadihadiana tao amin'ny service de la lutte contre la cybercriminalité Anosy androany naverina namonjy fodina any anivon'ny fianakaviany any Manakara Irakotomalala Rossignol afantatra fa ny famela ihany koa izy sy ilay député karazaony izao fahafahana izao tsaivina ny alakamisy lasa teo no samborina ity mpanao gazety ity nandritra ny tafa ho an'ny mpanao gazety tamin'ny Manakara ary nakarina taty Antananarivo avetrany fanalambaraka sy fidirana antsokosoko ary fisandohana ny compte Facebook nisy ny mavamoaka Madagasikara voafidy tao Manakara voalaza fa ny ampangana azy. Lafa mavaon'ny toekarena indray ilaina ny fanaovana audit ireo tompon'andraikitra manoloana ireo olan'ireo orinasa fakaba eto amintsika izay manana trosa amina miliara amin'ny fanjakana malagasy hoy ny mpay toekarena Ralson Roger tamin'ity androany ity. Izy fiatraikany ratsy eto amin'ny firenena raha toka itombo indray tsy anasa hoy izy mampana ihany koa etsankilany ny hoavin'ny AGOA noho ny fifidianana letrezana izay anisany nangatahany fanjakana Amerikana mangarahara. Ravirazafa mahenina sy mbola afa-tsara. Horatsy amin'ny toekarena malagasy ary isy fiatraikany goavana eny anivon'ny fiarahamonina raha toka hiditra amin'ny fandroana mpiasa orinasa afakaba fa tsy hijanona amin'ny fampiatoana teknika fotsiny ihany. Voaresaka hatrany tsy faiza mitata mpitondra indrindra ny fitantanam-bola izay nahatonga fitokonana maro teto amin'ny firenena ny avy mivahoaka malagasy anefa noresaka eto saingy toa lasa ambanin-javatra ho an'ny fanjakana. Za mino hoe isy fiatraikany ratsy be mihitsy izy io dia anisan'izany ny ohatrany hoe fanaovana chômage technique zay karaha mijanona chômage technique aloha mbola azo efinaina fa raha mefara ny fandroana mpiasa zany dia loza amina tamy satria raha malala amin'izao fotoana izao ny asa efa tsy misy mbola toy indray zany tsy anasa dia ireo zany teraka indray ny tsy fandriam-pahalemana satria ireo olon'ireo tsy manana antonasa tsy maintsy hitatra ny sainy maneritrerini dia angamba tsy fankahitana mihitsy iketoka atsona be vava ataon'ny fitondram-panjakana zany ary za aloha za manokana tsy gaga satria tsy faiza mitatana zany ary akoatran'izay mety isy fanahinina ihany
am'le mbazahoana sitrany kely de ampiasainany amin'ny tokony sy ampiasana azy ny vola reny hitantsika tamin'ny fifidianany reny fizarana zavatra risy ary zany rehetra zany tokony isy karazana audit mihitsy atao ahitany hoe nakaiza reo volan'ny olonreo fa tena miteradoza le izy ary mety animba zany le agoa miaraka amin'ny amerikana io za zany mametraka hoe manimba indray zany toekaretsika io ary manimba indray resaka arabarotra izay efa hitatsika efa mafy mihitsika vola vahiny koroso ny vola malagasy anatrehan'ny sandam-bola ka vao maika miampitrotraka zany de za manao mihitsy hoe potika indray le arikarenatsika amin'ny toezavatra toy izany. Maneno avy ny agoa ihany koa ty paitoekareny ity manoloana andraraha amin'ny pirenena ankehitriny. Izay ary manao hoe amin'izao toe-drahany sy nitranga tetoantsika teo indrindra mikasika ny fifidianana tsy madio feno zatra tsy mendrika iny de mety tafiditra anatin'le fepetra takin'ny amerikaniny hoe mila eritreretina zany ny hoe anoizina tsy anoizana indray n'le agoa manahirana zany le izy ka ny agoa io zany anisan'ny mba manampinampina zay fabangana zay nefa io moa sendran'ny fahasairana indray zareo ary ohatrany tsy rarahiny fitondrana mihitsy ny fitondrana zay tokony tsy manana maiza asony zao satria efa lany andro daolina ny prime ministre na ny gouvernement nefa moa de eto amitsika moa de manao daniny kibony fotsiny zareo de lasa fanjakany barobe zao ny misy tsy hitatsony hoe iza ny tokony andamina zany molan'ny zao ny France zany ny agoa de manana andraikitra lehibe manana ahoana re zany rôle ngezabe zany amin'ny fampidirana vola vahiny na de ataotsika hoe apahany any ary de fa anisany mampifandanja tsara zany zay sandam-bolatsika malagasy zay. Atsivina fanofanonganam-panjakana taona 2024 no nahatonga ny fanafoanana ny agoa izay nahatonga ny fahaverezana asatra amin'ny 5 alina sy 1 hetsy isa. Ny enina amin'ny 50 isanjato ao anatin'ny herintaona ny fandranana entana any États-Unis nanomboka teo. Tsy mbola tafarina nefa ireo orinasa afakaba ankehitriny vao mankaiza mikorosofahana noho tsy fahaiza mitantana tokony handotrosan'ny orinasa afakaba manodidina 70 miliara ariary ny fanjakana. Pejiny sosialy ankoatra ny fitsinjarana rano amin'ny camion citerne amin'ireo faritra mena dia hotsinjarany jirama ny ora fisitrana rano satria miatrika olona ny tsy fahazahoana rano avy amin'ny orinasa jirama noho ny tsy fampiny vokatra rano misy ny hetsika tordo ataony jirama hitsinjarana rano amin'ny faritra maro eto Antananarivo sy ny manodidina. Misy ny elanelanora ny amin'ny fandefasana rano sy ny fahatongavany any an-tokatrano raha ny fampahafantarana. Tsy maintsy irosoana ihany koa ny fanapahan-drano amin'ny faritra sasany amin'ny ora voafaritra mazava ahafahana mamatsy rano ny faritra hafa ho an'ireo toerana saro-dalana no anaparitahana ireo camion citerne ireo. Ho faritan'ny jirama ny ora andehanan'ny rano no faritan'ny jirama manodidina ny ora iray hatramin'ny ora 8 eo izany. Tapaka kosa ny rano ivelan'ny ora voafaritra ho an'ny androany ohatra tsy nandeha afa-tsy ora iray tamin'ny 7 ariva ny teny Mandroseza analà mahitsy misitraka rano nanomboka ny misasakalina hatramin'ny 5 ora maraina, Akatso manomboka amin'ny 7 ora alina hatramin'ny 5 ora maraina. No mafisy ny jirama fa vokatry ny fiovaovan'ny toetry ny andro no mitarika ny olan'ny rano eto amintsika amin'izao fotoana izao. Aina ny rano miteraka fahavoazana goavana eo amin'ny fiainana andavanandro, ny olana ateraka ny tsifisiny vaholana vonjy tavanandro alohany misy sy atotry ny tompon'andraikitra saingy ny famana ny olana maritra tsy hita hatramin'ity androany ity. Afa nampiakapeo manoloana ny fanagazan'ny fanjakana ny antsoina hoe etra impôt synthétique ireo ben'ny tanàna amin'ireo commune ao amin'ny district Navaratrano. Vola efa voasoratra ao anatin'ny teti-bolan'ny commune izany akazary mitarika fahasarotana ho amin'ny fanatanterahana ny asa ny fanagazan'ny fanjakana izany. Vahoaka ny mandoa azy ireny ka tokony ho averina amin'ny vahoaka ny tokony ho anjarany ohatra ny fanazavana sy ny fanadihadiana nataony Germain Menjanary sy ny Artanjona. Volam-bahoaka no alefa any amin'ny kitapo-mbolam-panjakana ka tokony averina amin'ny vahoaka amin'ny alalan'ny commune ny tokony ho anjarany averina aminy.
hoy ireo ben'ny tanàna ao amin'ny distrika Navaradrano manoloana ny fanidiny fanjakana ny vola etra na ilay antsoina hoe impôt synthétique. Na inona lazaina dia misy fiatraikany amin'ny fanatanterahany komina ny asa eny fotony zao zava-misy izao. Vahoaka sy orinasa madinika mba mizaka fahasahiranana ihany koa no mandoa ireny, fa noho ny asa fampandrosoana tsy maintsy atao dia manefa izany izy ireo raha ny fanazavana. Ny impôt synthétique sy ny impôt de licence zany dia vola angony eny nivoketra zany eny anivon'ny commune maro samihafa eny anivon'ny distrika amin'ireo orinasa zay mandrotsaka an'izany ao anatin'ny kitapom-bola mpanjakana zany. Dia ireny alefany eo anivon'ny voketra zany any amin'ny tahirim-bola mpanjakana, dia ny andray no mitsinjara misy ny atao hoe inona moa zany apahany zany zay makany amin'ny faritra moa zany na gouvernorat amin'izao fotoana izao misy ny apahany makatika amin'ny commune amin'iny ny any amin'ny nivon'ny tahirim-bola mpanjakana zany no mametra an'iny araka ny lalàna zany hoe filisan-jato ny an'ny commune, filisan-jato ny any amin'ny nivon'ny faritra. Commune misa 12 no mandrafitra ny distrika Navaradrano, samy sahirana avokoa ankehitriny vokatry ny ataon'ny fanjakana io. Efa voasoratra ao anatin'ny teti-bola ho an'ny commune ny vola-ketra toy ny impôt synthétique, ny impôt de licence, ka miteraka olana amin'ny fanodinana ny asa eo anivon'ny commune ny tsy fahazahoana azy ho iatrany ny fanazavana. Reny impôt synthétique sy impôt de licence reny efa voasoratra ao anatin'ny teti-bolan'ny commune vao nanomboka nandefa ny teti-bola teo anivon'ny filan-kevitra ny ben'ny tanàna dia efa voasoratra ao zany ndrehetrarehetra eny anatanterahana ny asa manandraikitra zay tokony ho ataon'ny commune. Be dia be zany ny asa zay tena tsy vita ary maro ihany koa ny commune zay azo ambara hoe tsy maloa ny karaha mampiasa zany noho ny tsy fisiany zay vola ao anatin'ny kitapom-bola zay na dia voasoratra ao anatin'ny teti-bola ary le izy. Ka etona dia mangataka, tsy mamenatra mihitsy ny mangataka satria ny fanjakana foibe dia tokony ihany etỳ fotony ny mba hijerevana manokana mahakasika ny tokony androtsahana an'ireo vola ireo anatin'ny kitapom-bolan'ny commune satria ireny no entina manatotosa sy manatanteraka ny asa eny fotony ary etra ny vahoaka teny fotony ihany koa izy ireny ka rariny raha toa ka hirotsaka ao anatin'ny kitapom-bolan'ny commune ahafahana manatanteraka ireo asa zay tokony ho atao. Raha tsy ahivina dia manodidina ny 2 miliara ariary mahery ny etra impôt synthétique nalefa tany amin'ny fanjakana ho an'ireo commune 420 ao amin'ny distrika n'Antananarivo Atsimondrano. Tsy misy afa-tsy 1 miliara ihany anefa no navery ny fanjakana. Tsy mifanalavitra amin'io ihany koa raha ny fanazavana ho an'ny commune ao amin'ny distrika Navaradrano ireo. Fa tsy azo antoka hoy ny solombavam-bahoaka Alain Tsimbazafy fa tsy fantatry ny fanjakana ireo mpanao fisolokiana avo lenta eto amin'ny firenena tahaka ny Antares na ihany koa ny QC-Star sy ny maro hafa izany. Mahakaka nefa fa tsy ahitana fiatsika maneho fanamelohana na fisamborana ireny olona ireny ny fanjakana hoy ny fanazavany raha niresaka tamin'ny Germain Menjanary sy ny Aritanjona. Fotom-pisainana toloran-dava, fotom-pisainana mitady toerana malemy anorenam-pangady. Izany no nanazarana sy nitaizana ny malagasy tatao anatin'ny 10 taona mahery izao. Tsy mandaitra intsony ilay hoe ny atsembohan'ny tavanao no hinananao, fa na miasa na tsy miasa dia mandray vola. Mitarika akamony izany koa tsy mahagaga raha mora voasarika amin'ny ireny asa amin'ny tambajotra serasera reny ny ankamaroan'ny malagasy ankehitriny. Na dia efa betsaka aza ny vote ho aloha dia misy miforona dia roboka indray satria asa mora sy vola mora no ao an-tsaina hoy ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara Alain Tsimbazafy. Voalohany aloha dia hita sy tsapany hoe nampahatraina ny malagasy ka nozaharina notolorana fotsiny. Anisan'izany ny atao hoe fihetsika ny fanjakana maneho amin'ireny fizarana jiron'akoho, fizarana vary mora, vary tsinjo ny sisa, any ka tsy mihevitra ny hoe hisasatra intsony ilay vahoaka fa miandry an'ilay toloram-potsiny. Kanefa izay dia mitarika makany amin'ny hoe fahatrana maharitra. Ny zavatra hita ihany koa zany dia hoe tsy tafapaka ao anatin'ny sain'ny malagasy tsony le hoe ny atsembohan'ny tavanao ny nananao. Ka any ka ny zavatra raha moramora rehetra no tadiavina mba ahafahany mamany olany androany.
marina dia marina ny hoe fahasairana ny isan-tokantrano amin'izao fotoan'izao, kanefa dia ny fiaramentany rehetra ho amin'ny taona ho avy 2024 izay andrandrantsika ny fahatongavany dia mety hanova zavatra eto amin'ny tany sy ny firenena. Noho izany dia mbola manao antsoa foana ny vahoaka malagasy amin'ny sehatry ny firaisan-kina amin'izay mety ho fanapahan-kevitra hampandrosoana nyity firenentsika ity, satria raha tsy ny tsirairay ny mandray andraikitra, raha tsy ny tsirairay no samy joro hanavitra ny firenena dia tsisy fampandrosoana antenaintsika eo. Isan'ny mampamendram-panontaniana hoy ity solombavam-bahoaka ity ny antony tia andraisan'ny fanjakana fepetra manoloana ireny fisolokiana mahazo vana eto amintsika ireny. Ilay farany teo izao, misy sary miparitaka, misy pirofo mivaingana, saingy mangina ny fanjakana hatramin'izao. Ny zavatra mahagaga amin'izao fotoan'izao dia ny hoe misy ny endrika fisolokiana avolenta sahala amin'ireny. Raha isitsika ny QC Star farany teo volan'ny malagasy marobe no very ao anatin'izany fisolokiana avolenta zany efa miseho eny amin'ny tambazotra tserasera avokoa ny atao hoe ny sarin'ireo olona napiditra an'izany teto Madagasikara sy manao an'izay endrika fandemetsainy ny vahoaka malagasy ary mangalatra mihitsy raha azo lazana azy ny volan'ireo malagasy izay atao hoe tokony hiverina any aminy, kanefa dia tafahitsiko any anatin'izay karazana fampiasana ny fitaovana informatika zay dia ny hitasitsapa amin'izao fotoan'izao dia tsy miazakazaka ny fanjakana mandeha misambotra n'ireny olona reny, nefa dia fisolokiana avolenta ny zavatra mitranga ary volan'olona marobe ny very ihany koa anatin'izay. Rehefa dinihany zany ela rehetra zany dia ahina ny fisina olona ambony tafiditra amin'ny urara io matoa tsy misy fihetsiky ny mpitandro ny filaminana hatreto mandray an-tanana an'izany raha zany. Mila toetsaina miova fa mba ho fomba fijery miabo no entina manomboka amin'ny tola ho avy io ho iatrany ity solombavam-bahoaka ity. Ny miasa mafy sy miasa tsara no miteraka fahombiazana fa tsy zatra toloram-potsiny. Ny malagasy rehetra ihany koa no mila mijoro mba hanavotana ity firenena ity, hoy ny fanazavana. Vao ny fanatanjahantena indray mpilalao 12 no natsony ny mpanazatra ny Ankoaiza Zala niatrika ny lalao Savaranando amin'ny fifantsanana Afrobasket 2020 sy 2021 izay ho tanterahana eto Antananarivo ny volana Janoary ho avy izao. Telo amin'ireo no mpila ravinahitra izay ahitana ny Kiady Razana Mahenina avy any Frantsa, Rina Laonto avy any Frantsa ary Madi Matias avy any Etats-Unis. Ny 12 ambiny kosa avy amin'ny ekipa ny Ascut, COSPN, GNC ary ny SCBC. Fantatra fa ny 7 Janoary avy izao no hiatrika ny fampifondronana ny ekipa pirenena malagasy. Amaralantsika ny vaovao amin'ity androany ity ny maresaka avy any ivelany. Nandravarava tao Ukraine indray ny Rosiana omaly. Ireo fitaovana maro teo ampelantanany no nampiasan'ny Rosia ka nandravatanana maro tany antoerana ampolin'ireo maty anjatony naratra nandritra izany fanafiana izany. Antomeratina sy Andry Rakoto Malala. Fanafiana tsy mbola nisaotra tao Ukraine hatramin'izay hoy ireo olona mbola velona eny alata misy alina ny fonizy Mateo. Nandravarava tanana maro i Rosia ary nampiasa ireo fitaovana mahery vaika teo ampelantanany, nanapotehana tanana maro tamin'ny alalan'ny daroka bomba tsy nisy fitsarana. Lazibera tamin'izany Kiev, Lviv, Odessa, Dnipro, Kharkiv, Zaporia ary ireo tanana maro. Araka ny filazany tafika rambagabaka, balafomanga sy drona 750 no nitifitra ny Ukraine ka 720 amin'ireo no ravan'izy ireo. Nilaza ny filoha Ukrainiana tao anatin'ny tambazotra antserasera iray fa maro ireo toerana no kendren'ny Rosia tamin'ny fanafiana, isan'izany ny hopitaly, ny toeram-pianarana, ny toeram-pivarotana, tranon'olon-tsotra, fitobiana entana, fiantsona ny fiarakodia sy ny maro hafa. Olona ampolony no namony ainy, anjato ny naratra vokatra izany. Nanamafy ny filoha Ukrainiana fa mitony ny ady sy ny tolona ho fiarovana ny fireneny, ny tanàna tsirairay ary ny olom-pirenena. Tsy maintsy ho reso izy ny asa fampiororona.
Atapitra tompoko lasy tompoko vavy ny fotoana ny fampalalam-baovao tamin'ity androany ity. Mirary soa antsika rehetra samy hanao fety ny faran'ny taona sambatra ary samy hatratra ny taona vaovao 2024. Ny sampana fampalalam-baovao dia mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny taona 2024 indray. Famialohan'ny tena isarantsika amin'ity androany ity dia ampafantarika ianao fa isy ny fandarana manokana aorian'izao fotoana ny fampalalam-baovao izao izay anarainao. Ireo vaovao nisongadina tamin'ity taona 2024 ity ary aorian'izay kosa tahaka ny mazatra ny fandarana ahoana marina sy ny Global News ary ny horonan-tsary indray amin'izao tondra lohateny 70 Bella Dance. Mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny taona 2024 indray. Tompoko lasy tompoko vavy. Very matoboko.